Vavaka famoazana tanàna araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:5-10 ka hatramin'ny 5:12 manao hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka ianao mafana ianao. Aleo mangatsiaka ianao mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Vavaka famoazana izay matory tsapa amin'izao vaninandro izao fa miha mangatsiaka ara-panahy ny olona, misy fiemorana ara-panahy indrindra isika kristianina izay ao anatin'izany hoe matory ara-panahy zany. Koa manentana antsika mpitily, isan'izany mpitily zany izaho sy ianao ilay mpifono, ilay mpanangana, ilay mpandrava. Asaina isika hanao vavaka isaky ny fokontany, vavaka izay mampifono tanàna izay misy atsika. Araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 5:5-12 manao hoe koa izany no nilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Sy ny eo amin'ny Romanina 7:1-12 manao hoe ary tokony ianao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro voanoantsika. Koa etsehana ianao hijery ny tanànanao, hijery ny tanànantsika miaraka amin'ireo kristianina maro any amin'ny tanàna misy atsika any, dia manainga atsika hiara hanao izany vavaka ampifono tanàna izany.